Ho aminareo hatrany ry havako ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao izay Tompo fa nomenao indray an'ity herinandro vaovao ity. Ary misy mananteny izay fa hanao zava-baovao aminay mandrakariva ianao. Koa atolotra mba hanjakanao foana Tompo. Hanjakanao mandrakariva ny atsiporiam-piainanay ary indrindra ny fonay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Misaotra ny Tompo isika raha afaka niaraka ny vavaka omaly ary niara-niombona tamin'ny fandraisana ny tena sy ny ran'i Kristy. Misaotra ny Tompo koa isika araka ny tombavaka teo fa dia nomeny herinandro vaovao, herinandro voalohany amin'ity volana martsa ity ary iainantsika ny lohahevitra miantso amin'ny fibebahana ny Tompo. Rehefa adinihana ry havana ity lohahevitra ity dia atsapantsika fa tena Andriamanitra fitiavana tokoa ity Andriamanitra ivavahantsika ity. Andriamanitra mijery ny mahasoa sy ny mahatsara ny olony mandrakariva. Andriamanitra tsy mahafoy fa na nanota aza ny olona dia mbola tsony hibebaka sy hiverina aminy hatrany. Andriamanitra tsy mitana ampo ary ao anatin'izany no anehoany an'ilay nambarako teo hoe fitiavana. Fitiavana antsika olona. Andiana mba hoeritreretintsika ity teniny nampitondrainy an'i Zakaria mpaminany dia ao amin'ny Zakaria toko voalohany andininy faharoa sy ny fahatelo ity vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Tezitra indrindra tamin'ny razanareo Jehovah. Koa lazao aminy hoe izao no lazain'i Jehovah tompony maro. Miverena amiko ianareo ho Jehovah tompony maro dia mba hiverina ho aminareo kosa ho Jehovah tompony maro. Zakaria toko voalohany andininy faharoa ka hatramin'ny fahatelo. Ny fahatezeran'i Jehovah dia efa niseho tamin'ireo razana tamin'ireo ray aman-dreny teo aloha ary efa tanteraka izany ka izany no nalasa babo azy ireo tany Babilôna. Ankehitriny izao dia efa miverina ao Jerosalema, ao Jodia ny vahoakany. Ny Zakaria mpaminany dia niara-naina tamin'ny Hagai mpaminany ary niverina azo lazaina hoe namatana tany foana satria tsy nisy trano, ny tempoly rava, ny mandan'i Jerosalema koa rava. Toy izany dia samy variana ny karakara ny fiainan'ny olona dia tsy nahita fitahiana, tsy nahita fahombiazana dia izay ny anambaran'ny Hagai hoe ataovy ny tranon'i Jehovah. Fa eto indray kosa Andriamanitra eto amin'ny Zakaria eto dia manentana ny vahoakany izany mba tsy hamerina ny fahatezeran'Andriamanitra indray amin'ny alalan'ny fanompoan-tsampy. Satria ny fanompoan-tsampy nataon'ireo ray aman-dreny tany aloha, ireo razanareo no nahatonga azy ireo ho babo. Izany fanompoan-tsampy izany dia natezitra an'Andriamanitra. Izany fanompoan-tsampy izany nahatonga an'Andriamanitra nanafay ny vahoakany. Koa ankehitriny dia efa miseho ny famondrapon'Andriamanitra. Efa miseho ilay fahasoavana dia manentana ny vahoakany izy izany hiverina aminy. Dikan'izany dia anankiroa. Voalohany, tsy miverina manompo sampy intsony fa miverina manompo an'Andriamanitra feno. Raha amin'ny androntsika izao izany dia manara-dia an'i Jesoa Kristy eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Tena manolo tena ho an'i Kristy tanteraka. Izay ny voalohany ary faharoa, rehefa miverina ny Tompo dia fitahiana sy fiadanana no mena eo anatin'izany. Dia hirariana ho antsika koa ary mba tsy tarehitrehitra antsika fa tena hiverina ary hiverina amin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao izay ny amin'ny antso-pitiavana ataonao amin'ny fiainanay. Noho izany dia ampio izay amin'ny alalan'ny bitsiky ny fanahy masina mba hiverina aminao tokoa, ahafahanao miverina amin'ny fiainanay. Dia aza velana mafy Tompo fa inga ny enirahan'i Jesoa hanorotoro tokoa ny fonay mba hahatonga anay hanenina ny amin'ny ratsy ary hanonotra izany. Dia aza velana araka ny fanompoan-tsampy efa nataony teo aloha izay fa dia hifidy kosa ny fiainam-baovao miaraka aminao. Vavaka izay Tompo mametraka ny tsiporiam-piainanay araka ny fanambara teny am-piandohana ny amin'ny herinandro vaovao ity. Dia ny fiainan'ny tsirairay avy isam-batan'olona izany
ary ny fiainany isan-tokantrano ihany koa. Ireny haingan-tahanay amin'ny anaran'i Jesoa izany. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa. Amen.